Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alarobia fa 13 ny volana desambra ity ary manona fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara ny an-danitra tolotra ianao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra misaotro anao izay miay anay ny fomba manokana misaotro anao izay mbola mitahiry ny fofinaina mahavelona izay avy aminao ato anatinay. Misaotro anao ihany koa izay mbola hamelombelona anay amin'ny alalan'ny teninao amin'izao maraina izao. Mangataka aminao izay mba hiasanao aminay tsirairay avy izao ka tsy hanana anjara aminay na ny aretina na ny fahakiviana na ny akanosana fa ny hery rehetra avy aminao irery ihany. Anaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe ilay mpijery nalaina tamin'ny ohabolana 5:17 manao hoe ny mason'i Jehovah amin'izao rehetra izao mijery ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Amen. Navela anana anjara lehibe eo amin'ny tantara ny firenendrehetra mba hiorom-ponenana amin'ny tany sy hahita raha tahina tanteraka ny fikasan'ny mpijery sy ilay ray masina izy ireo. Ny faminaniana sy ny manamarika ny fahaterahana sy ny fiamboan'ny fanjakany lehibe teo Babilôna, ny Mediana sy ny Perisiana, ny Grika sy ny Romanina ary nanao taridalana tamin'izy ireny tsirairay avy toy ny tamin'ireo firenena tsy dia manao ahoana loatra ny tantara. Samy nahitana nahomby tamin'izay nampanaovina azy ny tsirairay ary samy nahita ny nahafongonany voninahitra ny tenany sy ny fahaveloman'ny heriny avy. Koa na dia nandany fitsipik'Andriamanitra aza ireny fireneny ireny ka nahatonga ny fandevonana ny tenany tamin'izany fomba izany dia nanara-maso hatrany nandritra ny fotoana rehetra ny zavanokasainy izay efa nivolavolaina ny tsotoa. Toy izany no nisy nisehoany tamin'ny Ezekela mpaminany teo amin'ny fahitana anankiray raha tany amin'ny antsesi-tany tany Kalde izy dia nisy toe-javatra mahatalanjona nandalo teo masony fa nisy sary anohatra naseho taminy nanambara fa misy hery anankiray mitana ny raharaha rehetra amin'izao tontolo izao. Teo amoron'ny ony Kedara no nandrenesan'ilay mpaminany rivotra ny fofofofo izay toa nitsoka avy tany avaratra. Hoe voalazan'i Ezekela 1 manao hoe dia nisy rahona lehibe sy afo mifandramborambo sady nisy namirapiratra nanodidina azy ary avy teo amin'ny afo dia nisy toy ny volon'ny metaly mamirapiratra. Ny zava-mananana efatra no nampihetsika ny gody maromaro mifanotsotsina. Teo ambonin'izany dia nisy endriky ny seza fiandrianana mitovy volo amin'ny vato safira ary teo ambonin'ny endriky ny seza fiandrianana dia nisy ohatry ny endriky ny olona ary misy mitarehy ny tanan'ny olona niseho teo ambanin'ny elatry ny kerubima. Zava-mananaina avy any an-danitra izay notohanana sy nitarihy ny tanana avy tany ambanin'ny elatry ireo kerubima no nampihetsika an'ireo kodiaran'ireo. Teo ambonin'izany teo amin'ny seza fiandrianana izay nanana endrika safira ny nisan'i Jehovah ary voahodidin'ny havana nampiseho ny famindrampon'Andriamanitra io seza fiandrianana io. Tahaka ny nitarehan'ny tanàna tao ambanin'ny tarehan'ny tanana teo ambanin'ny elatry kerubina ilay rafitra misaritadritaka tamin'ny kodiarana no eo ambany fijerin'Andriamanitra kosa ny toe-javatra rehetra mitsanga izay manahirana ny rehetra eo anivon'ireo ady sy ny hotahotaky ny firenena sy ny zavatra fahasimbana rehetra sy ny fiaintsiana rehetra no hanohizan'ilay mipetraka eo ambonin'ny kerubima ny fitantanana ny raharan'izao tontolo izao. Metoky sy marina isika fa na miseho ny zavatra mampalahelo sy mahatsiravina manerana an'izao tontolo izao dia mino sy matoky isika fa mijery Andriamanitra ary manantanteraka ny fahatanterahany zavatra rehetra
na eo anivon'ny fiangonana, na eo anivon'ny fiainantsika, ary indrindra eo anivon'ny famonjena ny olombelona tsirairay avy. Ianao kosa mijoro amin'ny finoana aoka ho Kristy ry ihany no jerentsika, no tsinjovintsika, ary aoka ny ratsy tsy hanam-pahefana amintsika. Fa afakisika raha ny tsara ny an-danitra mbola misaotra anao izay noho ny amin'izany teninao izany, izay mampatsiahy anay tokoa fa mijery ianao ary manatrika mijery ny zava-misy rehetra, ary ninona mety ho korontana ataon'ny Satana, fanimbahana ataony any amin'ny firenena rehetra, dia fantatra tokoa fa efa kely sisa ny heriny. Izay kosa dia ampianaro aharitra ary ihany koa hiazona ny filazantsaranao, satria ianao ny tomponay sy famonjena mandrakizay ho anay. Anaran'i Jesosy, amen. Yeah.